ireo tapatapany izay nanasonga ny vaovao trangam-piarahamonina fa ivadika mba vao ahafantateraka isika manomboka eto. Misy fiantraikany ratsy amin'ny sosialim-bahoaka ny fisian'ny fampitsim-bola eto Madagasikara. Ny fahatsapana izany indrindra no ny fanjakana tolo-dalàna mentina mamerina ny arena azo amin'ny tsy ara-drariny. Raha ny taon'ny isam-pandraraha miady amin'ny famotsim-bola ny lamifina tamin'ny taona 2024 dia mitetina amin'ny 20 miliara mahery anoanjy no ireo fananana azo amin'ny tsy ara-drariny. Vola izay azo nananatsarana tsara ny sosialim-bahoaka eo anatrehany dia namolavola tolo mikasika ny famerenana ireo arena azo tsy ara-drariny na ny recouvrement de pouvoir illicite ny fanjakana malagasy ary api ny PNUD izay isam-pandraraha androany no nanaterana atrikasa entina maranana nyty volavolana tolo-dalàna ity tetsy amin'ny DLC Anosy. Ny fakatoavana an'izy io eto satria natokana ny tiatengety azahoana ny hevitry ny mpandray anjara hoe ahoana ny fahitana ny volavolan-dalàna. Ohatra moa misy ny observation na ny fanakana na ny tokony hatsarana dia androany ny fotoana raisana zany dia ho atotra aingana dia aingana any temerana le izy hodinina any ary volanina any satria raha ny fanahy napetraky ny rehetra moa zany ireo acteur de hoe tokony olany amin'izao ivoaka amin'izao session parlement zao ilalany io satria tokony efa hiatra avy hatrany ireo organe na institution izay napetraka manomboka amin'ny taona fosy ny tombana natao molavola dia tokony ny antenera rotonta mandritra zao fotoana faharoa izao ity volavolana tolo-dalàna ity miandry ny mba hisiany lalàna tahaka izao moa ny rehetra fa indrindra ny rafitra izay afaka mitaky ireny arena azo tsy ara-drariny ireny.